sambatra raha herana manan-ke anteherana milanto raha zozoro milamina fijoro sambatra raha fody mifaly avanjamody fa isika koa sambatra tokoa tonga manoloana tratry ty fotoana tompo lasy tompoko vavy raha lasana bavy malala ry havana malala mijoro eto ny tenako no ny entana atao tsara fesy ny tena atao tsara era ary tonga amin'ny fitenenana hoe ny tendro mifanandrify amin'ny faka ary ny faka miadidy amin'ny vo ary nangatana aho mba hitondra ny teny famakina lay ary isaorana ny mpikarakara izay nanankina izany andraikitra izany kanefa na izany azy dia tsy tsara ny mahandro varitsaitsaika natsiritra fa alohany volanako dia arosoko ny azafady ho fangatandalana iteny sy teny boninahitra ho antsika itenenana arosoko koa ny azatsiny ary fanina amin'izay mety ho tsy ho fahalavorariny fa ny tsiny mantsy ho ny taolo dia toy ny sanjobazimba adina matapaka angady raofina mahagoaka arona vimbinina ty zakan-tanana sakelena lasa mibiritsaka iatsoroana mampiola katoka trotrohina mavakatratra babena mahafola damosina loloavina mahasolo andrahoana mamaky vilany atono mamonotrikafo raha anina mampiola tsinay tehirizina makitsaitsaina fomba fiteny ihany izany fa ny tsy mety ny tsina eny ny otatsika dia hoe tsitsika eo apotitra ilay azo fijalian'i Kristy izay mijery atsika amin'ny masom-pitiavany sy amin'ny fahasoavany ka ny voalohanteny dia ny fisaorana zany Andriamanitra izany dia raha laza sy voninahitra satria izy nahazoantsika natanteraka izao fotoana izao ary izy nametrika tombonandro mba azoantsika miara-miririsy miara-mifaly ankehitriny malolotra koa ny arahaba antsika tsirairay avy arahaba voadinidinika tompoko lahy akory fatipatenina tompoko vavy mankalaza ny faha-80 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena isika ankehitriny eny 80 taona ary tamin'izany fotoana izany toy ny tarabola tsinana izay nandroka ny espito ka ny atefa tena tsefatsefaky ny vato ka izany tara-panafahana izany zay tonga tamin'ny nositsika dia nomen'Andriamanitra ny firenena malagasy ka afaka ny zioga mimpanjanaka 80 taona lasa izay izany fahatserovana izany dia apetratsika koa satria izany fahatserovana izany dia tonga ary tsy tanteraka raha tsy nisy olona ny toto na fotsy na andro na masaka tsy ho azontsika ny fahaleovantena raha tsy nisy olona nisorona mihitsy azy nisy nanome sorona ny ainy mba ahazo izany fahaleovantena izany rehefa azo ny fahaleovantena dia nandroso ny fiainam-pirenena fo ihany zany 80 taona zany anatin'ny fiainam-pirenena kanefa betsaka ny zavatra anyseho betsaka ny lalatsarotra izay nidiavy ny firenetsika ka na izany aza dia nandroso tsy ny lavolefina ny firenena malagasy fa mandeha tsikelikely any amin'ny fampandrosoana raha mahatsiaro izany fanafahana izany dia tonga ao tsaina koa ny fanafahana antsika avy amin'ny zioga ny fahotana fanafahana antsika tamin'ny ota ary nanome antsika lalana iray fanantenana tsaratsara kokoa mihoatra kely ny 2 taona izay no nisy tonga teto an-tany dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay nanafaka atsika tamin'izany zioga amin'ny fahotana izany ary nanolotra ny ainy mihitsy azy ary zany tara-pahazavana tamin'ny fahatongavana izany dia tara-pahazavana famonjena ary zany tara-pahazavana koa zany mbola andrasantsika amin'ny fiaviany zay tsy ho ela any amin'ny ranolanitra
lavitra madagasikara kanefa isika zay zanak'ampielezana dia mahatsiaro tsy manadino ka mba tiako ho asana ny tsiriry eo amin'ny farian'le man mba tiako angatahana ry zareo manao hoe mba mandehana re mba makivaky ny abakabaka mba mandehana re makany amoron-dranotsika mba mandehana re makany amin'ny fariana loatra makany amin'ny any akaratra makany amin'ny fari isan-karaza sy moron-drano mba lazao hoe misy zanaka ony any akaikin'le mahany misy zanaka ampielezana ony any ary io zanaka reo tsy manadino azy fa na dia lavitra aza ny vatany ny fosy ny sainy dia mbola mipetraka any amin'ny toerana zay nalatsany tavoniny ampatsara azy koa fa manao diantana izany zanaka pelazina ty adilam-bato izany diantana ny lasa tsy ho adinony ny tanindrazana na afoizana zay nikarakara azy tsy ho adinony kanefa ny zava-misy akehitriny ny toerana misy azy akehitriny koa dia karakarany manao diantana tsy mijery ny lasa ihany sy mijery ny akehitriny ihany fa mibanjona koa ny ho avy ampitao aminy fa ny zanaka eto aleman dia mibanjina le fiavian' jesosy be voninahitra ary miomana ho amin'izany androany dia mamaky ilay fitenenana aho fa betsaka zavatra iseho eto mifaniriko sy mifivavahako dia mba irotsahan'ny fanahy mba iredareda amintsika ny fitiavana tsy fitiavana ny tandrazana ihany fa koa ny fitiavana mpiarabelona amintsika eto ankehitriny ary ny fitsinjovana ny ho avy zay nampandelany tompontsika kenganeny fanahy mba irotsaka amintsika tsirairay avy dia misaotra indrindra tompoko miarambantsika tratra ny asaramanitra izahay eto amin'ny masoivon'ny Madagasikara eto Suisse dia faly miarahaba ny malagasy rehetra eran-tany amin'izao fankalazana ny fahenimpolo taona nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantenany izao. Isaorana an'Andriamanitra manokana nahatratrarantsika izany fotoan-dehibe izany. Miray fosy saina amin'ny malagasy rehetra any an-tanindrazana izay miatrika ny valana aretina Covid 19 isika. Mirary soa sy fahasoavana ho antsika rehetra mpiray tanindrazana sy ho an'ny nosy malalantsika ary manainga antsika tsirairay amin'izay sehatra rehetra misy antsika hiara entana na amin'ny fivavahana na amin'ny asa na amin'ny fomba hafa koa ho an'izany tanindrazantsika izany. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra, hideranao ny firenen'Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hiobo ny firenena samihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambony tany dia entinao, hideranao ny firenena Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa mahavokatra, mitahy antsika Andriamanitra dia Andriamanitsika. Mitahy antsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazantany rehetra. Amen.
maso ny fitiavana ianatsimia alafahoana hoanao tory toko taionao rizanary tino sirazana ity iatana sy ofinaritra esambatra toko izahay ritany razanay malalao irinay mbanomponanao ny tena sy fofanayana nanay zay sarobedy sy mendrika toko taionao rizanary tino sy razana ity iadana sy ofinaritra esambatra toko izahay izao dia manasa antsika rehetra hiaraka iombom-bavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny aja ny voninahitra ary ny fisaorana noho izao fitiavana lehibe izay omenao anay izao eny tokoa raha io nahatratra ny 100 taona ny amin'ny fahaleovan-tenany ny firenenay dia i Madagasikara izany koa mangataka aminao izahay tompo no hitahinao hatrany an'izany firenenay izany mangataka aminao zay ny hanomezanao ny fitiavana manokana izany firenenay izany amin'ity androany ity tompo dia miombombavaka izahay ho an'izany tanindrazana izany koa meteza ianao hiaraka aminay ary meteza ianao androtsaka amin'ny fanahinao mba hirotsaka aminay tsirairay avy izany no vavaka izay asandratray aminao miaraka amin'ny famelana ny elokay tsirairay avy amen ny fiangonany Masetel dia faly miarabantsika manokana amin'izao sabaty izao faly mirary soatia koa ary araka ny kabary fanokavana izay amintsika teo dia sabata manokana androany hitondranam-bavaka ny tanindrazantsika zavatra lehibe loatra ho antsika izany ary rariana mba andray fitahiana manokana izany tanindrazantsika izany ary sika malagasy rehetrarehetra dia samy hotahian'Andriamanitra izany firaritsotsinonina ho antsika amin'ny anaran'ilay tompontsika Sanario taimi tanindrazana androsulalaldava anjifaizai engane antakami sanamai mirai teutani sabatra lai Madagasikara
Pitundranay arovy lalandavako tolorisaina endry kingasimay kalimarina anyenombanjakao toko sambatra lay Madagasikara. Itaranakay tayo fanunatuko ireunusulufo tibirashizay bautenama atuki feno faendrenako lay Madagasikara. Misaotra sy midera ny anaranao masina izahay amin'ity maraina ity no ny tombontsoa sy ny tombonandro izay mbola omenao anay ahatsiaro sy hitondram-bavaka any Madagasikara tanorazanay. Mivavaka aminao aho misolo tena ny malagasy rehetra mpiray tanorazana amiko, voalohany indrindra mifona sy mangata-pamelana aminao amin'ireo fahadosoana antsirambina sy lesoka eo amin'ny fiainanay izay toy ny hevitra mampisaraka anay aminao. Faly izahay satria manana anao, ilay Andriamanitra mamela heloka, maro-po sady be famindrampo. Mianta aminao koa izahay izay mahatsiaro fa malagasy, mitalao miandrandranao, mbola any ireo havanay, namana ary sakaizanay. Betsaka nefa lany vatsy, nefa mitombo hatrany koa ny ratsy. Tsy misy afa-tsy ny herinao no hanafaka anay amin'izany. Mba toano amin'ny ady izay ataony ny firenenay, hanjakan'ny rarina sy ny fidiavana ary ny fiadanana. Airato ny sainay sy ny sainy malagasy ahalalan'ny rariny sy ny hitsiny, antoky ny fandriam-pahalemana. Ampianaro ny tananay hifandray amin'ny hafa, hampanjaka ny fihavanana. Noho ny fahasoavanao dia sokafo ny fonay, hahay hitia na dia ny fahavalonay aza. Hazavao ny fiarahamonina misy anay, ahafantaranay anao bebe kokoa. Hahay handray anao, ka hanana anao Jehova ho Andriamanitray. Rotsay ny tsodraninao tsy mbalany ny fiainanay, ary omeo ny fanahinao hanarenanay sy hampandrosoanay ny firenenay. Trotronay ambavaka ny fianaky ny valanaretina coronavirus any an-tanirazana. Ianao Jesosy Kristy Tompo, ny baby ny rofonay rehetra ka nandresiny ratsy tamin'ny ianao nitsangako velona ny hita, hampahery ary anome fahendrena ireo mpitsabo sy ireo mpikaroko izay manao ny tsy ho zavatra mba ho voaro amin'ny ao aretina io, ka iasanao hamongoranao izany valanaretina izany amin'ny fotoana. Aoka hiditra antsehatra ianao, anasitrana ireo marary ary koa ampionina ireo fianakaviana izay midona paorina noho izany valanaretina izany. Omenao fahendrena koa ny malagasy, ho tony
ary ombom-potanteraka ao anatin'ny firaisankina eo ampiatrehana izao fitsapana lehibe izao ka hanaraka ireo toromarika rehetra momba ny fihetsika omen'ireo tomponandraikitra sy manam-pahefana mba hiarovana ny fianaka izany valanaretina izany. Ho sahy hifanampy, hifampiaro ary indrindra hiaro ireo izay efa manana aretina mitaiza na koa ireo izay mahantra tsy manana fiarovana. Homenao finoana matanjaka sy mafiorina ny eny kristianina sy ny fiangonana ka ho vavolombelon'ny fitiavanao manoloana izao fisedrana mahamay izao. Ataonay tsara saotra sy tsara vavaka koa tompo ny mpitondra fanjakana malagasy sy ireo mpiara-miasa aminy. Omeo ny tsilitsaina izy ireo mba hifehezana ny fihanak' valanaretina io ka ahitana ny vahaolana ilaina rehetra. Ireo mantsy manda arony vohitra, tandroka arony vozona, ampingan'ny mahantra sy ny kamboty ary ny manano tena totohondry ny osa. Hitondra ny tany sy ny fanjakana amin'ny lalam-pahendrena sy ny didy mizara rariny ane izy ireo. Ianao anie hitarika sy hanilo ny fo mampanahany izy ireo araka ny sitraponao mba hiadana ny voaka malagasy ary mba halalaka ny fahefan'ny olona hivavaka. Mbola mamy aminay ny firenena izay nahabe sy ny taizanay, koa dia indreto izahay miombona manambatra sy manandratra izao vavaka izao aminao satria mino izahay fa Andriamanitra mitaha sy mamaly vavaka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no angatahanay sy hitalaonay izany. Amen. Mangina omifuaza efakakireteso mirasaina ifampilaza faefakakireteso azazarina nabeaina efakakireteso azasundrina maimaina faefakakireteso omiumana yanao itsenazy izao ka asandratoreny maso faindro ny mpanjakanao ka asandrato avony maso indro ny mpanjakanao omiumana ianao itsenazy izao omiumana ianao itsenazy izao ka asandratoreny maso faindro ny mpanjakanao ka asandrato avony maso indro ny mpanjakanao omiumana ianao itsenazy izao omba faingana rery tompo miandry ny olonao zavaboary miara misento miara
faly miarabantsika rehetra tratra zao fotoana izao andro manokana moa androany satria mankalaza ny faha-enimpolo taona ny fahaleovantena isika faly miarabany ankizy rehetra malagasy tratra izao fotoana manokana izao ary mampita ny fiarabana koa izay ho an'ny zaza malagasy rehetra any tandrazana rehetra any miarabana anareo zay ampitsikitsikina satria mahafinaritra mitratra izao fety izao miaraba anareo ray aman-dreny koa satria raha tsy teo nareo ray aman-dreny dia tsy teto izay tratra izao asaramanitra izao indrindra miaraba ny filo andry rajoelona mivady amany sy ny zanany tratra izao fotoana izao engany Andriamanitra hitanareo sy ny mpiara-miasa aminareo amin'izao fotoana manokana izao manana ny lanjany ny ankizy eo amin'ny malagasy taditsika fa rehefa mitsodrany ny mpanambady ny ray aman-dreny sy ny mpikabary dia milaza hoe nitera fitolahy sy fitovavy noho izany dia manana adidy koa izy reto ilaza aminareo zavatra kely satria ty fotoana roapolo sy roa arivo ity dia nanana ny tantarany manokana izay voasoratra satria tratry ny aretina izao tontolo izao ary mbola tsy tapitra ny aretina ka noho izany dia manana afatra izy ireo ampitainantsika. Oui les enfants, vous allez dire le message. Quels sont les gestes barrières qu'il faut respecter encore pendant ce confinement et ce début de confinement? Mettre un masque. Garder la distance de 2 mètres. Garder la distance de 2 mètres. Éternuer ou tousser dans un mouchoir, puis jeter-les dans une poubelle. Toujours se laver les mains et ne pas s'embrasser ni se serrer la main. Si vous avez un début de symptômes, appelez directement le 15 ou allez chez votre médecin et restez chez vous. Bravo les enfants. Manana afatra koa ny ankizy satria manana zomy ny ankizy eran'izao tontolo izao. Asa nafantatsika fa misy tany anankiroa any tsy manaja, tsy manaiky io zoany ankizy io. Fa mino fa isika malagasy kosa dia mitana izany ary mankasitraka an'izany hoe manana zony ny ankizy zany na dia maro ary ireo tany tsy manaja ny zony ny ankizy fa ankehitriny kosa izay dia temba hanafatra anareo sy hampatsiaro anareo ny droit de l'enfant. Le droit à l'identité. Nous avons le droit à l'identité. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un nom et une nationalité. Nous avons le droit à la santé. J'ai le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. J'ai le droit d'être protégé, d'être équilibré, d'être soigné. Nous avons le droit à l'éducation. Ça veut dire que j'ai le droit d'aller à l'école. Nous avons le droit à la protection. Ça veut dire que j'ai le droit d'être protégé de la violence et de l'exploitation. J'ai le droit de ne pas faire la guerre ni de la subir. J'ai le droit d'avoir un refuge et d'être secouru. J'ai le droit d'avoir un refuge et d'être secouru. Le droit à la participation. Nous avons le droit à la participation. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir une famille, d'être entourée et aimée. J'ai le droit de jouer, danser et chanter.
J'ai le droit à la liberté de pensée et de religion. J'ai le droit d'être écouté des adultes et de donner mon avis sur les choses qui me concernent. Merci les enfants. Merci beaucoup. Merci les enfants. Merci beaucoup. Je vous laisse gagner votre place. alohan'ny hainoantsika ny tenin'andriamanitra dia hiara-maka izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:7 sika ny andininy 7 sy 9. Jeremia 7:7 ny andininy 7 sy 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahiny izay olona mahatoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokony, fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy, na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famoahana. Amen. Mbola faly miaravantsika rehetra tratra izao vaninandro zava-dehibe tokoa an'ny firenentsika, izany hoe enimpolo taona ny fahaleovantena. Ny faniriantsika rehetrarehetra dia no tafita tanteraka androso mandrakariva ny firenentsika, ho feno ny fahasoavana mandrakariva izany firenentsika izany, ho feno ny fitahian'Andriamanitra araka ny hira izay niraintsika teo, ka ny fanontaniana hoe inona no mety ho anjarako na inona no mety ho azoko atao mba hahatonga ny firenentsika handroso. Misy teny izay tiako vakiana ao amin'ny Jeremia 7:7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 dia mivaky toy izao: hotahina izay olona mahatoky an'i Jehova, dia izay manana an'i Jehova ho tokony, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy, na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famony. Ny faniriantsika dia ho sambatra ny firenena, ary ny antoka anisan'izany mahasambatra ny firenena izany dia ny fatokisana an'i Jehova. Olona mahatoky an'i Jehova, olona izay manana an'i Jehova ho tokony ka ho tahina. Raha isosary an-tsaina fa raha ny tsirairay avy amintsika, manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, mahatoky an'Andriamanitra dia ho feno fitahiana isika, dia tahaka izay koa ny firenentsika, ho feno ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra. Ny tantara izay tiako raisina mba hangalantsika lesona androany ary hahatonga antsika hatoky misimisy kokoa an'Andriamanitra, na hoe hametraka ny fahatokisantsika tanteraka amin'Andriamanitra, dia tantara izay hitantsika eo amin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa 4 ny andininy 7:30 sy 1:7. Tantara faharoa 4 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:7. Fantatritsika tsara io tantara io fa tantara mirakitra ny fahagagana anankiray nataon'i Elisa mpaminany. Rehefa tao Gilgaly izy dia mosarena ny tany tao, dia tafaraka tamin'ny zanaky ny mpaminany izy, ary rehefa tsy nanakany koany zanaky ny mpaminany izany dia nanao fahagagana Elisa. Ny fahagagana nataony tia dia nanova ny hanina izay tsy azo noana satria poizina, namboary no zavatra tsara izany, ary dia tonga zavatra azo hoanina le zavatra izay tsy nety teo aloha. Rehefa jerena io tantara io ao amin'ny Mpanjaka faharoa, rehefa jerena ny tantara manakaiky anazy eo dia misy teny isan-karazany momba ny fahagagana nataon'i Elisa, na teo amin'ny
fiainana zany fitadavana na teo amin'ny fanavotana izany nisy zanaka vehivavy manano teny tsy nanakany koana ntsony zareo dia nanao fahagagany Elisa dia avotra le zanany tsy lasa andevo ntsony tsy namidy intsony ary avotra le fianakaviana ray manontolo misy fahagagana koa ao amin'izany toko fahefatry ny mpanjaka zany dia ny fahaterahana sy ny fitsanganana tamin'ny fahafatesana ihany koa ary indrindraindrindra ny fampitomboana mofo rehefa jeren'ireo fahagagana isan-karazan'ireo dia mampatsiahy antsika ny tantaran'i Jesosy. Inona moa ny tantaran'i Jesosy fa dia nanao fahagagana tahaka izany izy, manasitrana izy, nanatsangana tamin'ny maty izy, dia nanao fampitomboana mofo ihany koa izy. Fa zany hoe ny tantaran'ny Elisa eto zany dia mampatsiary antsika hoe zavatra nataon'i Jesosy Kristy. Fa inona moa nataon'i Jesosy Kristy dia tsy nakory zany fa ny zavatra rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra. Izay zavatra nataon'Andriamanitra hoe Jesosy no ataoko, izay zavatra hitany ataon'ny Ray no ataoko ihany koa. Dia izay zany no mipetraka amintsika ankehitriny manao hoe rehefa mamaky an'ity tantaran'ny Elisa ity tsika dia mahatsiaro an'i Jesosy fa indrindraindrindra mahatsapa ny asan'Andriamanitra, mahatsapa ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fiainana, ka tsy amin'ny fiainan'ny tsirairay ihany zany fa mepaka koa amin'ny fiainan'ny firenena. Ka inona ary ny lesona azontsika tsoahana amin'ity tantaran'ny Elisa ity ka mety hahatonga antsika ho mahatoky misimisy kokoa ka hahatonga ny firenentsika hoe androso na ho tafita. Dia lesona anankifito zany. Ka ny voalohany indrindra amin'izy ireo dia izao: Andriamanitra manatona antsika mandrakariva. Ry havana, rehefa jerena ilay tantara eto dia ny zavatra mitranga voalohany dia Elisa niverina nakany Gilgala ary nisy mosary tamin'ny tany. Dia toy izany ny fihetsik'Andriamanitra mandrakariva, manatona izy makany amin'ny toerana misy atsika. Na toerana misy mosary ary dia andehanan'Andriamanitra. Indraindray mieritreritra hoe rehefa misy mosary na misy fahatrana na misy aretina na misy fahafatesana na misy zavatra hoe mianjady amin'ny fiainantsika dia mieritreritra hoe tsy ao Andriamanitra, tsy vao maika ary Andriamanitra manatona antsika ao. Matoky tsika fa na ao amin'izany fahasairanana zany ary dia ao Andriamanitra. Indraindray hoe fahasairanana mety hoe be dia be tonga dia miara-mitotona, tonga ny anankiray dia miampy ny anankiray dia miampy ny anankiray. Fa indraindray koa mety hoe zavatra manahirana maharitra dia manontany tena hoe aiza Andriamanitra. Ny mosary resahana eto tsy tonga ndray andro fa ny mosary zany mety hoe mandritry ny taona maromaro vao tonga ilay izy. Amin'ny voalohany mety hoe tsy milatsaka aloha ny orana, dia avy eo lasa tsy mamokatra ntsony ny tany, dia avy eo tsy misy hanina hohanina ntsony, maharitra amina fotoana lava ilay izy. Dia toy izay no zavatra mitranga teto. Dia ohatran'izay koa mahazo antsika indraindray. Mety hoe amin'ny voalohany ilay izy mety manana fahasairanana kely fotsiny, dia mety hoe very ny asa angambany, na mety hoe tonga ny aretina. Fa mitambatambatra eny ilay izy dia melava, dia eo va tsy misy ninona ntsony. Dia eo mametraka fantaniana hoe aiza Andriamanitra. Tonga Andriamanitra miteny amintsika androany hoe eo izy, manatona antsika izy, ka tsy tokony hiahiatsika, tsy tokony hatahotra, fa tokony hatoky anazy. Andriamanitra dia mamonjy antsika, izay ny lesona faharoa izay azontsika tsoahana amin'ity teny ity. Andriamanitra mamonjy antsika ary mikarakara antsika. Hoy ilay tantara manao hoe ny zanakalahy mpaminany nipetraka teo anatrehany Elisa zany. Dia hoy Elisa tamin'ny zatoviny: ataovy ao atokonana ny vilany be dia mandro hanina ho an'ny zanakalahy mpaminany. Ny tianytenenina eto dia izao: tsy manakany koanina reto zanaky ny mpaminany reto dia meny Elisa hanina. Izay ny tianytenenina eto dia toy izay ihany ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika. Rehefa fantatr'Andriamanitra fa ao anatin'ny fahasairanana antsika dia manatona izy ary ho karakarainy. Tsy niteny ve izy manao hoe aza manahy ianareo ny amin'ny zavatra hohaninareo, na amin'ny zavatra ho tafianareo, na amin'izay mety hialofanareo. Zavatra ilayntsika daholo zany rehetrarehetra zany. Nefa tenen'Andriamanitra hoe aza manahy amin'izany ianareo, fa na dia nitsitsina azy dia ahian'Andriamanitra ka maika
fa ny tsiraray avy amintsika mety hoe mora ny miteny an'izany fa rehefa hiaran'le izy dia marina tokoa fa mafy nefa matoki ary aza miravoravo tanana fa mahafantatra ny ilayntsika Andriamanitra matoky izy amin'ny teniny dia tanterahany izany betsaka no mijoro vavolombelona amin'ny mety hoe zavatra ataon'Andriamanitra betsaka no mijoro vavolombelona hoe sahirana dia rehefa nivavaka dia rehefa natoky an'Andriamanitra rehefa nandray an'Andriamanitra tamin'ny teniny dia nitanterahan'Andriamanitra izany misy an'le teny manao hoe fa Andriamanitra no mpiandry ahy ary tsy manan-java mahory aho izy ny mpanao salamo fa 3:20 raiso zany teny zany ka aoka tsika ao anatin'ny tena fahasairanana tanteraka araka tsy afaka manao inina intsony na dia eritreritreretina raha hoe ny fianakaviana tsy ho tafita na mety hoe lasa saina hoe aiza ary nale an'ity firenetsika ity dia aoka atoky isika fa tsy havelan'Andriamanitra fa mamonjy atsika izy ary mikarakara atsika lesona fahatelo azontsika tsoana amin'ity tantara ity dia mila atsika Andriamanitra tsy hoe kory hoe mivavaka tsika na indraindray raha tsy miloaka kory ny vava dia fa fantatr'Andriamanitra hoe izao ny ilaina dia tanteraka dia tolorany indraindray izy manao an'izany fa indraindray koa izy manao hoe ilaiko ianao dia ampiasanao dia ohatran'le nitenen'ny Elisa tamin'ilay mpanompiny hoe ataovy antokonana ny vilany be dia ohatran'le zanakalahy mpaminany anankiray koa le nandeha nivoaka lasa izy nandeha nivoaka tany an-tsaha dia nitady hitsongoanana dia tany izy nahita voatangom-boalavo maniro azy dia nangonina reny dia nataony ny tao anatin'ny vilany dia natao sakafo mila atsika Andriamanitra indraindray mieritreritra ny tenantsika hoe ka zany tsy mahay ninona zany tsy mahafantatra ninona ka inona no azon'Andriamanitra ho ampiasaina ho ataoko indraindray ao tokantrano zany tsy mahay mahandro sakafo za tsy mahay manao raharaha ry havana ty lehilahy izay resantsika ity dia mpaminany no asany tsy miresaka ny Elisa fa le zanakalahy mpaminany no asany zay no ny fiainany fa dia nandeha nivoaka izy hitsongoanana dia nandeha izy nitango nandeha izy dia nahita n'ity hoe voatangom-boalavo ity ny olona mahay sakafo na mahafantatra an'izany dia mahafantatra hoe tsy mety ty zavatra natao ity mbola ho hitantsika izay rehefa avy eo fa na zany ary nanao izy zay zavatra fantany sy ny ekeny dia tahaka izay koa Andriamanitra amintsika fantatr'Andriamanitra hoe inona no haitsika fantatr'Andriamanitra hoe inona ny tiatsika atao fa fantatr'Andriamanitra koa hoe inona ny lesoko ao amintsika ka marina fa afaka miteny manao hoe zany tsy mahay an'izany zany tsy mahavita an'izany raha ohatra ka miantso ny ao am-piangonana manao hoe ndao ianao hitory-teny na hoe ndao ianao hanao diakona dia matetika ny fitenitsika dia manao hoe ka zany mbola tsy nanao an'izany mihitsy ary tsy hay anao an'izany endry havana marina izany fa amin'izay fahalementsika izay indrindra no ilain'Andriamanitra satria amin'izay izy no afaka mampiseho koa ny heriny ary manampy atsika amin'izay tsy fampy itsika izay ka aoka atoky fa voninahitra lehibe no ietson'Andriamanitra hiara-iasa amintsika maniry isika ho tafita ny firenena fa ao anatin'izany faniriana izany dia miantso koa Andriamanitra manao hoe ilaiko ianao hanompo an'izany firenena izany ilaiko ianao hatafita an'izany firenena izany ka matoky isika ary vonina niaraka amin'Andriamanitra mandrakariva ny lesona fahaefatra izay azontsika zaraina dia izao mety manao fahadisoana isika nytenenina teo fa rehefa nandeha nitady anana tany ivelan'ny tany ty zanakalahy mpaminany ity dia inona ny nalainy voatangom-boalavo amin'ny teny frantsay izy ity hoe colocante sauvage zany hoe ohatrohatra ny endrikendrika na voatavo izy ito sady tsara tarehibe ka ny tena fampiasana azy dia fanaovana haingo-trano fa tsy azo atao sakafo mihitsy izy io dia diso be mihitsy zany ty zanaka mpaminany ity nahaka anazy satria zavatra tsy fihinana fa tena poizina manimba mihitsy ary zany hoe nanao fahadisoana izy
tamin'ny zavatra tiana tao dia nanimba tanteraka ny zavatra rehetrarehetra ho avy mahagaga satria ohatrany hoe sitrapon'andriamanitra ny anome sakafo andrareo nefa tao anatin'izay sitrapon'andriamanitra izay nisy fahadisoana ry havana tahaka an'izany koa ny fiainantsika mety hoe misy fikasan'andriamanitra tanterahana nefa indraindray tsika manao zavatra tsy mifanaraka amin'izay sitrapon'andriamanitra izay anatanterahana n'ilay sitrapony tadidinareo ny tantarany abrahama nyteny andriamanitra manao hoe ho ataoko firenena lehibe ianao nefa nitombo ihany ny taonany abrahama ary sy nananjanaka izy Sara ka inona ny nataony naka zanaka hafa tamina vehivavy hafa abrahama tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'andriamanitra izany fa ry havana ny mahagaga ary tena mampiaiky ary mametoky atsika koa dia zao ain'andriamanitra ny mikarakara atsika ka mety hoe manao fahadisoana isika mety hoe tsy mety ny zavatra ataotsika fa na dia izany ara dia ilain'andriamanitra isika ilain'andriamanitra ary zao tsy tokony ho sakana ao anatintsika ny hoe iny afa nanao fahadisoana tsy tokony ho zavatra hoe mahatonga atsika hoe tsy hanao zavatra satria hoe mety hanao fahadisoana fa aoka isika atoky ary aokatsika hianatra tsy hoe hanao fahadisoana fanainina akory fa mianatra mba hanao izay tsy diso tamin'izany mbola taloha dia rehefa tsapako ny antson'andriamanitra hoe handeha hiasa ho anazy tanteraka dia ny fanapa-kevitra zao ozy aho hoe andeha hianatra satria tsy te hanao diso na hiteniteny foana dia lasa ry nanao fianarana teolojia dia rehefa vita ny fianarana teolojia dia gaga fotsiny afa nisahatra be dehibe marina tokoa fa namen'andriamanitra na nampianarina na tamin'ny fahalalana zany na tamin'ny tenako ihany ihany koa kanefa ny zavatra tsapaka dia zao mbola manao fahadisoana ihany mbola misy zavatra azoko tsikerana ihany mbola misy zavatra azo amboarina na mbola ahitsy dia tahaka izany ry havana ny fiainantsika mianatra foana isika ary mety hanao fahadisoana foana tadio fa zao ny tenin'ny soratra masina amin'ny obolana toko 420 nandininy 9 fa potraky ny pito ny marina potraky ny pito nefa tafarina ihany raha ny sasany izany potraky indray mandeha na indroa dia fa hoe aoka izay na no mety hoe tsy hanao an'io kory ara satria sao dia potraka kanefa ny teny soratra masina amin'ny teny fa na impito aza ny potraka marina dia ho tafarina ihany aokatsika vonina fa amin'ny fiainana dia mety hiso ny ho potraka mety misy ny ho diso fa tsy hoe kory hanakana antsika izany tsy hanao ny sitrapon'andriamanitra ary ny zavatra mahagaga dia ty ary izay ny lesona fahadimy azontsika tsoahana andriamanitra manitsy sy manarina ny fahadisoantsika tsy havelany hoe potraka eo tsika dia izay ary tsy tonga izy mandatsa antsika manao hoe izay ara le nyteneniko anao fa maninona moa ianao nanao an'ity zao ny zavatra tenen'ny Elisa rehefa tonga zany le sakafo dia efa namboarina le izy dia efa nizaraina dia io izy ny mpianatra hoe ny mpaminany manao hoe tena misy mahafaty ao anatin'le vilany dia hoy Elisa hoe hitondray koba ary rehefa nitondraina koba izy dia narotsany tao anatin'ny vilany zany koba zany dia rehefa niloarana dia nomena ny olona dia samy ninana dia hoy ny teny soratra masina hoe ary tsy nisy zavatra nampaninona intsony tao ambilany izany ry havana ny fahagagana izany ny zavatra hain'andriamanitra na dia latsaka ary isika na dia nisy fahadisoana ara dia hain'andriamanitra manarina n'izany fahadisoantsika izany hain'andriamanitra manao izany ho zavatra tsara hain'andriamanitra no manao an'le mamadika an'le ratsy ho tsara tsy tokony hoe hanao fahadisoana fanainina hoa fa tadidio fa ao anatin'le fahadisoana dia hain'andriamanitra hain'andriamanitra nanamboatra ny fiainana izao tontolo izao hain'andriamanitra nanamboatra ny taranaka Abrahama ary hain'andriamanitra eny fa na dia niteraka ara tahaka izay Abrahama tamin'ny Sara dia nataon'andriamanitra hoe ho ataoko firenena lehibe io zanakao io hain'andriamanitra manao zavatra rehetra ka tsy tokony ho kivy isika fa tokony
ho olona mahatoky azy mandrakariva. Ny lesona fahenina izay azontsika tsoahana dia toy izao manao hoe Andriamanitra manova ny ratsy ho tsara. Ain'Andriamanitra ny manala ny fahafatesana tao anaty vilany ary mahatonga an'ilay izy ho tsy misy ninona tsony. Dia tahaka izay ihany koa ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika. Rehefa jerena koa io tantara amin'ny mpanjaka faharoa io dia ny ao amin'ny toko faharoa izay aloha kelin'ilay izy dia nisy tranga toy izao. Nisy loharano zany namoaka rano kanjo ny rano nivoaka avao dia tsy azo ny sotroina. Dia nangataka Elisa hoe azonareo hitondrana sira ve za? Dia rehefa nandefasany Elisa sira tao amin'ilay rano dia niteny toy izao izy hoe tsy hisy fahafatesana ary tsy hisy fahavanonanaka intsony hiseho eto. Dia nivadika ilay rano dia lasa rano mamy. Tahaka izany ny riavana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka teraka fahafatesana ny zavatra mitranga dia amboarin'Andriamanitra izany ho tsara. Lesona lehibe azontsika tsoahana izany. Ary ny lesona fafito farany izay tiako zaraina amintsika eto dia Andriamanitra tsy miova. Tsy miova izy ho maly anio ary ho mandrakizay. Ny zavatra ndresantsika teo nataon'i Elisa dia efa nitranga tany aloha tany ary mbola nitranga taty aoriana ary mbola hitranga amin'ny fiainantsika tahaka izao. Tadidinareo fa vao matomboka mihitsy ny Genesisy dia inona ny zavatra mitranga? Hoy izy manao hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Izay no hitantsika eo amin'ny Genesisy voalohany toko faharoa. Ary aizina no tambonin'ny lalina. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Rehefa jerentsika koa ny fiainan'ny zanak'Israely, ny fiainan'ny zanak'olombelona dia betsaka ny tahaka izany. Misy anankiray eo amin'ny Exodosy tiako zaraina amintsika. Exodosy toko 5:12 ny 7:20 dia mivaky toy izao hoe dia tonga tao mara ny zanak'Israely fa tsy nisotro ny rano tao mara izy satria nangidy izany. Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah Mosesy ka dia nanehoany Jehovah hazo anankiray ary rehefa natsipony tao amin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Hitantsika amin'izany tantara izany fa ain'Andriamanitra no manampoatra zavatra ary toy izany nataony hatramin'ny farany. Hitantsika hatrany amin'ny Apokalipsy fa na dia ny tany feno fahoriana ara dia hiova ho tany vaovao. Na dia eto amin'ny fahoriana misy atsika izao ara dia ho ain'Andriamanitra manao zavatra ho tsara aneriana any. Ry havana, ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay fahafatesany nanefa nahatonga antsika hahazo ny fiainana. Dia toy izany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Androany Andriamanitra mampatsiahy antsika. Mampatsiahy antsika izy fa tsy miova. Ary dia hiteny amintsika izy manao hoe na dia ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ary ianao ankehitriny, na dia ao anatin'ny fahoriana feno ary ianao izao, na dia feno tahotra ary ianao satria betsaka ny aretina manodidina, tsy fantatra ny ho avy, dia Andriamanitra nanao ny taloha ary efa naseho ny fitiavany sy ny fahaizany dia mbola hanao izany ihany koa anao ankehitriny ary hanao izany izy aneriana any. Ry havana, Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary ho mandrakizay. Tsy miova izy fa hainy manova ny zava-mitranga, hainy manova ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika, hainy manova ny ratsy ho tsara, hainy manova ny tomany ho fifaliana, hainy manova ny gidragidra ho fotony, hainy manova ny mangidy ho mamy, hainy manova ny fankalana ho fitiavana, hainy manova ny aretina ho fahasalamana, hainy manova ny ankiviana ho tanjaka, hainy manova ny alahelo ho fampiononana, hainy manova ny tsy fahombiazana ho fahatanterahana, hainy manova ny tahotra ho fahatokisana, hainy manova ny aranofo ho feno fanahy,
ny tany simba ho tonga vaovao, ny vahoaka malahelo ho sambatra, ny firenena ory ho feno fahasoavana. Eny hainy ny manaova ny fahafatesana ho lasa fiainana, dia fiainana mandrakizay. Ry havana matokian' Jehovah ianao, ry mpanompon'Andriamanitra matokian' Jehovah ianao, ry zatovo matokian' Jehovah ianao, ry vahoaka matokian' Jehovah ianao, ry mpitarika matokian' Jehovah ianao, ry firenena matokian' Jehovah ianao, dia ho tahiana dian'izao ko mandrakizay. Amen. izao tsika dia tonga amin'ny fanompivavahana manokana dia ny fanatitra sy ny ampafolony izany. Indray mandeha dia nisy pirala mpiara-miasa tafaresaka tao am-piasana, dia rehefa niresaka izy reo lahy ireto a, dia toy izao no resaka ny fanaovana izy reo lahy. Ordoda ozy izy mantsy an'ity rahalany, fa maninona ianareo no manao fanatitra sy ampafolony foana? Inona ny antony anaovanareo fanatitra sy ampafolony? Dia namaly doda ary tsy tahitra fotsiny laza taminy hoe tsy fantatrao anga ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro e. Ary ireny fahasoavana ireny a dia arakaraky ny anomezantsika ny fanatitra sy ny ampafolony no ampitomboan'Andriamanitra amintsika izany fahasoavana izany. Ka isika zany a dia mandray a izany fahasoavana izany. Inona avy izany fahasoavana izany izy ity lehilahy ity mantsy any doda. Dia ozy izy doda hoe ao anatin'izany a ny rivotra izay iainantsika, ao anatin'izany ny sakafo izay hoanitsika, ao anatin'izany a ny fifaliana izay hita eny amin'ny endrika ao. Izany a dia anisany fahasoavana omen'Andriamanitra antsika. Dia ozy izy ty ranamana ity tamin'ny doda hoe koa raha izany ry doda, ohatrinona ny tokony omeko an'Andriamanitra zany? Ohatrinona ny tokony omeko azy? Dia ozy izy doda mantsy an'ity namana ity hoe tadidio tsara fa izao no lazain'ny Baiboly hoe tadidio tsara fa izao no lazain'ny aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay nin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Fa ny mpanome amin'ny fifaliana. Dia ozy izy ty lehilahy ary raha izany zany doda dia izao omeko an'Andriamanitra izay tena tsara indrindra diako. Dia ozy izy doda jereo tsara fa Andriamanitra nanotra ny tsara indrindra ho anao, dia ny zanany latokana izany. Dia teo dia ohatran'ny voamay a lasa saina ity namany doda ka ny teny taminy hoe raha izany ary no izy a dia ny tenako mihitsy a no omeko an'Andriamanitra, ka izay zavatra rehetra ilain'Andriamanitra dia omeko anazy. Izany ry havana no anisan'ny zavatra tsara indrindra izay takian'Andriamanitra amintsika. Ka raha anao ny fanatitra sy ampafolony isika dia omeo izay tsara indrindra ny aminao Andriamanitra. Omeo fa Andriamanitra dia mahay mampitombo an'ireny zavatra ireny ho fahasoavana ary ho fahasoavana hatrany ho antsika. Ka androany dia manasa anao andray a ilay vola izay efa natokanao ho an'Andriamanitra, androtsaka izany ao amin'ilay boaty kely izay fanomantsika ny atokantrano tsirairay avy arytsao izay tsara indrindra ny aminao omeo an'Andriamanitra ary atolory a amin'ny alalan'ny fonao izany. Ry havana, ny tsodrano izay ho raisitsika androany dia raisitsika ao amin'ny Isaia 1:7, sy ny 10 dia mivaky toy izao: ry nosy ary aoka handroso hery ny firenena, aoka hanatony izy ka dia hiteny, aza matahotra ianao
fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao aho amin'ny tanana kavanany fahamarinako aho raisy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tompontsika dia izany fiadanana izany ny toetra amintsika mandrakariva hatramin'izao ka ho mandrakizay amen.